Araka ny fantatsika ao anatin'ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao dia lasa misy etamajoro telo eo ambany fifehezany etamajorn'ireo tafika na ny EMA. Inavy ary no mampiavaka ireo etamajoro telo misy ireo amin'izao fotoana izao. Eo andalam-panavaozana antsika amin'izao fotoana izao ary mbola tazomina aloha ireo région militaire anakienina fa izy kosa mifanovana tsoatsy dia ny zone de défense rehefa misy ny fotoana tokony sy mety anateterahana an'izany. Eo amin'ny lafiny délimitation territoriale kosa na re ataontsika hoe misy chaîne anankiroa ato ny fitantanana ny tafika amin'izao fotoana izao dia misy ny atao hoe chaîne organique ary misy ny chaîne opérationnelle. Ny état-major na ety amin'ny EMA zany no mandrindra ny asa rehetra fa kosa ireo région militaire teo aloha zay vadika zone de défense tsoatsy no mampiasa an'izany any an-toerana. Inona kosa nefa nataon'ny état-major anankitelo dia manomana ny olombelona ho amin'izany. Izay no mampiavaka kely le état-major général teo aloha zay nanana état-major efatra sy ny état-major des armées amin'izao fotoana izao manana le état-major telo. Manaraka tsara ny fandamina le teneniko hoe misy natao hoe chaîne organique ary misy natao hoe chaîne opérationnelle. Fanontaniana mipetraka, ilaina ve ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy? Inona ny antony ary inona ihany koa no tombontsoa azo? Izy io raha mijery isika dia rafitra nolovaina tamin'ny fanjanahantany. Rafitra efa lany andro ka tsy mifanaraka intsony amin'ny vanim-potoana ihany koa. Ary mila manakaiky ny vahoaka sy manome antoka fa hoe hiaro ny vahoaka isika. Ahoana ny endrikendriky le fanavaozana ary? Voalohany indrindra eo ambany fifehezany état-major ny tafika aloha. Manarak'izay misy ireo fanavaozana ny rafitra sy ny fampitaovana. Ary farany misy ny fanatsarana ny fitantanana fitsinjovana no maha-olona. Raha izay sy zay ny antony fanavaozana sy ny mety ho endrikendriky ny fanavaozana, inona ny mety ho tombontsoa azo ny vahoaka malagasy sy ny tafika amin'izany fanavaozana izany? Ny voalohany amin'izany dia izao: tafika miaro ny firenena amin'ny ambana rehetra. Faharoa manaraka an'izay, tafika mitovy lenta amin'ny tafika rehetra eran-tany ihany koa. Fahatelo, miara-dalana amin'ny trano amin'ny vahoaka sy ny fampandrosoana. Ary ny anankiroa farany dia hoe mananatra amin'ny maha-olona sy manamafy ny tany tandalana. Raha sy zay mikasiky ny endriky ny fanavaozana ny tafika dia azo lazaina hoe asa ifarimbonana amin'ny vahoaka, fomba entina manakaiky ny vahoaka, izay no tiana hotratrarina. Faharoa manaraka an'izay dia tanterahana zany rehetra zany amin'ny alalan'ny fanampiana mivantana vahoaka akoatra ny fandriampahalemana. Izay le tenena amin'ny teny frantsay manao hoe action civilo-militaire. Tsy afaka miala amin'ny andry sy fototra ny tafika malagasy manoloana ny fiovany rafitra izay. Manahoana sy ahoana avy ary ny programa NASA izay efa napetraka mba ahafana manatanteraka nisy andrasana amin'izany hoe rafitra vaovao mijoro ho an'ny tafika izany. Ny anankiray voalohany dia misy natao programme général de l'État na atao hoe PGE. Manaraka azy toa dia misy natao hoe réforme sur le secteur de la sécurité na ny RSS. Ary farany plan d'émergence de Madagascar. Raha io tahirin-kevitra telo ireo dia azo isintomana zavatra anankiray manao hoe misy dingana telo tiany ministre ny firenena hitondrana le hoe fanavaozana. Voalohany indrindra tamin'ny taona 2024 zay vao avy nidiavintsika iny dia misy natao hoe rétablir la sécurité, zany hoe averiny amin'ny laony aloha ny fandriampahalemana. Ho an'ny taona 2024 sy 2024 kosa nefa dia misy natao hoe stabiliser la sécurité. Manaraka izany ho an'ny taona 1 sy 3 zay fahataperany mandany filoham-pirenena dia misy indray natao hoe consolider la sécurité. Mampiavaka azy ireo dia izao: ho an'ny rétablir la sécurité ny taona voalohany sy ny taona faharoa reny natao action d'urgence. Fa ho an'le taona fahatelo sy fahaefatra kosa consolider la sécurité dia action structurelle, zany hoe efa tokony miaina ao anatin'le fanavaozana isika.
Mbola ho toizantsika eo velabelarina misimisy kokoa izay programa nasa ho an'ireo eta-mazoro telo misy izay ho an'ny fanadihadiana rahampitso.